Isan'ny singa iakinan'ny vokatry ny fambolena ny masomboly ka manana ny karazam-bary andrano izay fampiasany atao hoe manga fototra ny tantsaha ao amin'ny faritry Orombe. Karazam-bary izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny katalogin'ny masomboly eto Madagasikara. Koa manoloan'izany dia nisy ny fandraisan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana andraikitra tamin'ny alalan'ny fandaran'asa DEFI. Fandaran'asa DEFI moa dia fandaran'asa iray ao amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana hoentina hanoana tantsaha amin'ny alalan'ny tohana amin'ny roapiriana. Isan'ny roapiriana anankiray tohanan'ny DEFI ny vary. Izany fanoana izany moa zany dia manomboka hatrany amin'ny masomboly ka hatramin'ny fivarotana. Ity nataontsika ity zany dia isan'ny tohana amin'ny DEFI miaraka tamin'ny DRAE sy ny tantsaha izay nampidirana ao anatin'ny katalogy ilay karazam-bary antsointsika hoe manga fototra. Ny manga fototra moa matoa safidiana dia miainga amin'ilay fotom-pisainana hoe rehefa manoana ny tantsaha dia tsy maintsy iarahana amin'ny dolidoly aloha ny zavatra rehetra fa tsy hoe miainga avy any ambony latabatra fa ity antsaha zany mijerena zavatra rehetra. Ka rehefa mifampiresaka tamin'ny fimpavaha dia nahita izy fa ity karazam-bary ity dia vary tena tian'ny olona ary tsara ampiroboroboana. Dia izay nahatonga ny DEFI nanapa-kevitra ny hoe hanoana azy ampidirana azy ao anatin'ny katalogy nasionaly. Ny antony ampidirana azy ao anaty katalogy nasionaly moa dia satria tsy maintsy zavatra ara-dalàna tsy manara-penitra daholo ny zavatra atao. Ka raha ampiroboroboana itony masomboly itony dia tsy maintsy ara-dalàna tafiditra ao anatin'ny katalogy aloha zany eken'ny ministera. Ny tohan'izany dia arak'izay filan'ny tantsaha zay hoe ity ny tena tediavin'ny olona ity dia any amin'ny voalohany masomboly fa any amin'ny farany dia tsy maintsy hitaditsika fandrarà na ny opérateur de marché iarahana miasa mafana mampitombo an'izao masomboly zao any aoriana. Ary ny tanjona moa satria tsara dia tsara ny kalitaon'izy ity na eo amin'ny endriny na eo amin'ny tsirony dia ny tanjona tena any aoriana zany dia mahovatsitsika amin'ity ireo supermarché eto Madagasikara mba ahafahantsika mahazo an'ilay tanjona hoe fahavitantena ara-tsakafo. Eo an'elanelany eo moa zany misy foana ny tohana ataon'ny DEFI ny fametrahana vala fakatahaka, fanohanana ny tantsaha amin'ireo akorakora majinijinika sy fitaovana majinika ary fanampiana azy eo amin'ny firafitry ny tantsaha satria tsy maintsy tantsaha mivondrona ao anaty kooperativa na ohatr'izay no afaka mifandrarà. Zay zany ny programa amin'ny ankapobeny nahatonga antsika nanoana ity manga fototra ity dia mijery ny dingana farany ampidirana azy ao anaty katalogytsika androany. Tonga eo amin'ny dingana famaranana amin'ny processus d'homologation ny vary andrano manga fototra ankehitriny rehefa natao andrana nandritra ny 2 taona ka nahitana vokatra manodidina ny 9 ka hatramin'ny 8 taona isaky ny hektara. Ao anatin'izay processus na homologation izay dia misy dingana maromaro izay natao. Ny dingana voalohany dia mijerena ny toetoetra ny karazam-bary manga fototra amin'ny lafiny ara-agronomika sy ara-teknôlôjika. Misy ny natao tao anatin'ny vary aloha, misy koa natao tamin'ny vary tambe. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny dingana famaranana amin'izay processus na homologation ny karazam-bary manga fototra izay. Tao anatin'izay no nanaovan'ny FOFIFA ny andrana samihafa hijerena ny toetoetran'ilay vary ka efa vita soamantsara ny fiche provisoire ny fomba ilazantsika azy. Amin'izao fotoana izao no anaovantsika ny famaranana an'izay amoahana ny fiche définitive. Efa vita ny fiche définitive dia ambositsika amin'ny fankatoavana azy ara-fomba ofisialy zany. Vary tafiditra amin'ny karazam-bary atao hoe riz de luxe ireny ity vary manga fototra ity noho ny fananany voniny lava sy fotsy ary tsiro miavaka. Rehefa tafiditra ho isan'ireo vary ara-dalàna sy manara-penitra ny manga fototra dia misy ny pakady apetraky ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana mba ahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo.
Niara-nisa laha tamin'ny fandaranasa defi sy ny fikambanan'ny mpamokatra vary na FIPAVA tao ihany koa ireo ratsanga mangaika ny ministera dia ny DRAE, ny FOFIFA ary ny SOC. Tsy adino ihany koa ireo mpiasan'ny CGEAF.